Betsaka ny nalahelo sy tohina raha vantany vao nahita Andriamatoa Mahery manandafy ny androany tetsy amin'ny kianjany 13 Mai. Tazana tetsy amin'ny kianjany 13 Mai i Mahery manandafy. Hita fa mbola tena reraka izy satria tsy afaka mijoro rery fa mbola tantanana. Tsy afaka mandeha irery izy fa ny olona no mitantana azy. Betsaka ny nalahelo araka izay efa voalazako teo. Ontsa ihany koa ny fon'olona ireo izay mpakafy any Mahery manandafy ka nisy nilazany hoe endre ny afarany izany Mahery sy Mahery fo anay hoy ireo olona izay mahita azy. Ny vaovao mafana tamin'ny androany moa dia nanao fanambarana ny avy ao amin'ny anterimeran-do olona. Ny fanambarana izay nambarany izy ireo moa dia ho fiarovana ny tombotsoa ambony indrindra ho an'ny firenena sy mba hanamafisana ny firindrana eo amin'ny rafitra ara-politika dia nanapa-kevitra izy ireo fa manala amin'ny toeran'ny filohan'ny anterimeran-do olona Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana Risara ny androny anio 12 Oktobra 2024. Nanao izany fanambarana izany moa ny biro mahagitry ny anterimeran-do olona raha ny fanambarana izay nataony izy ireo. Ny vaovao nalaza tamin'ny androany maraina ihany koa moa dia teny amin'ny toby kapisaty Soanerana. Nasiany ireo miaramila ny kapisaty nivoaka ireo manamboninahitry ny zandarmeria izay tonga teny rehefa avy nanao ny fanambarana ny maraina teo. Tamin'ny fo nalahelo ary tamin'ny fo feno hatezerana moa izy ireo no nilazany hoe novononareo ny raha lahinay hoy ireo kapisaty. Ny maraina ihany koa moa dia ny fanomezam-boninahitra farany ilay miaramila lavony balany zandariny andro omaly teny amin'ny kapisaty. Marina fa miaramila deuxième classe tao amin'ny kapisaty itoboky la fanomezany soa Stefano Zaki ka nitanterahana ny androany maraina ny fanomezam-boninahitra farany azy ilay lavony balany zandary tamin'ny andro omaly teny amin'ny kapisaty moa ny fanomezam-boninahitra farany ilay miaramila maty ho an'ny tanindrazana, maty ho an'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ho zarentsika ato foana moa ny mety hotohiny ity raha ity fa isika dia mizara ny zava-misy ireo rehetra mandalo. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hilazany zavatra hafa indray. Mbola ny androany ihany koa moa dia fen'olona tsy nifankahitana teo amin'ny kianjany 13 Mai ary nisy ihany koa ny fitoam-bavaka izay eo ombonana ny tanterahana teny amin'ny kianjany 13 Mai Analakely. Nandritra izany moa dia ankolafinkery maro no tazana teny antoerana ary tonga teny ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nitarika ny fotoana. Anisan'ny tena nanaitra ny maro ihany koa ny androany dia tazana teny amin'ny kianjany 13 Mai i Andriamatoa Colonel Patrick ilay nitabataba tao anatin'ny tabanjotra ny serasera efa ho volana maromaro izay. Tamin'izany fotoana izany moa dia betsaka ireo zavatra izay nambarany sy ny zavatra izay nolazainy toy ny hoe izy no endriketrehina izay nametaka cocktail molotov ary nitaky ihany koa izy tamin'izany fotoana izany ny hitsarana Andriamatoa Mama Ravatomanga, nitaky ihany koa ny hialan'ny Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Saint Christian izay lehibe ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany. Izy ihany koa ilaisany lazany hoe misy andian'ny mafia ao a Madagasikara ka tokony fongarina hoe Colonel Patrick tamin'izany fotoana izany. Betsaka ny tsinino, betsaka ihany koa ny nilaza azy fanredredy ary faramparany teo moa dia nanao fanambarana ihany koa izy fa hody eto a Madagasikara akory anefa ny fahaterany maro fa tazana teny amin'ny kianjany 13 Mai izy ka teo no nahatonga olona tafametra-panontaniana hoe sao dia mba tsy miredredy ary ity colonel ity ary ireo tanora zenizedy koa dia mitakitry hitsarana any Mama Ravatomanga, mitaky ihany koa ny fialan'ny Prime Ministre izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ny fangatahany ireo tanora zenizedy ankehitriny moa dia mitovy tsisy valaka amin'ny fangatahany Colonel Patrick tamin'izany fotoana izany. Fony mbola izy tsy teto Madagasikara, fony mbola izy nitabataba tao anatin'ny tambanjotrany sosialy Facebook. Manoloana ireo rehetra ireo moa dia lina ny mpanara-baovao, lina ihany koa ireo olona izay manana fitiavan-tanindrazana ka mangitaheta tony inona ny mety zavatra hitranga, inona mety hotohiny ity tantara ity ho ireo olona rehetra izay mametra-panontaniana.